nitadiavana hevitra ny Lalatiana sy Fidèle ampidirana Amponja azy e. Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany. Nefa ne dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrana e. Dia zay ny valiny a cellule teny Betongolo. Ilay mpanao gazety nahazo fanjakana mihitsy no manitrikitrika mianenjena n'ilay mpanao gazety. Mampalahelo zany tezavatra zany. Dia nefa ianao mpanao gazety ao anatin'ilay fanjakana dia ianao ve zany niainana zany eny zany Lalatiana Rakotondrazafy zany. Niainana zany fanenjehana zany eny nitsitrika tary sitrika tato fa volombelony tantara eto no miresaka. Dia ianao ve tsy matsapa hoe mafy zany zavatra zany dia avy aminao ianao anaty fanjakana dia tsy nandefa Hafatra mivantana ho an'ny Lalatiana Henriette Rakotondrazafy i Fidèle Razarapier tao amin'ny fandarana miara-manonja makasika ny fanehoan-keviny manoloana ny fisamborana ny mpanao gazety Fernand Cello. Nalefa ny Fidèle Razarapier mivantana amin'ny ramatoa Henriette ny Hafatra mba hamelomana indray ny feon'ny fieritreretany. Mialohan'ny dirantsika amin'izay nefa tsara ihany raha soritana mazava eto fa tena nosamborana tokoa ny mpanao gazety Fernand Cello. Raha ny vaovao navoaka ny ABC News dia tena andalambe tena nosy zato no nisamborany zandary azy. Tamin'ny andro alina raha ny fanazavany teny fiadanana androany hoy ABC News. Olona maromaro ihany koa niaraka tamin'ny fotoana io no nosamborany zandary ihany koa tamin'ny fotoana nisamborany zandary azy. Nosoritany ity ABC News ity fa fampitam-baovao n'olon-tsotra no nahafantarana ny toerana misy azy. Nanamafy ny ABC News fa no ny fanatanterana ny mandat d'arrêt no nisamborana azy ary efa lasa inanivon'ny fitsarana hoy ny fanazavana. Efa mivoatra tena mivoatra moa ny toedrara araka ny vaovao farany voaray dia efa nahazo MD na nampidirana Amponja vonjimaika ny mpanao gazety Fernand Cello. Nahiditra Amponja vonjimaika eny an-tanimorira izy raha ny marimarina kokoa hoy ity mpanao gazety anankiray ity. Ndao isika iverina amin'ny fanehoan-kevitry solombam-bahoaka Fidèle Razarapier izay mandefa Hafatra mivantana ho an'ny ramatoa Henriette Rakotondrazafy. Ho antsika izay nitsidika pejin'ny ramatoa Lalatiana Henriette Rakotondrazafy dia mahatsikaritra fa anisan'ny naneho ny heviny manoloana ny fisamborana ny Fernand Cello izy ary raha ny fanazavana sy ny fanehoan-keviny izay nataony dia tsy misy afa-tsy ny fandentehana any mpanao gazety namany. Mampalahelo dia tena mampalahelo tokoa ny toe-java-misy hoy solombam-bahoaka Fidèle Razarapier tao amin'ny miara-manonja satria ny mpanao gazety namana izay manohana ny fitondrana pilelaka ny fitondrana no mandentika ny mpanao gazety namany. Raha i Lalatiana Rakotondrazafy manokana dia tsy vahiny amin'izany fanenjehana ny mpanao gazety izany. Efa niainana izany i ramatoa Lalatiana hoy Fidèle Razarapier. Fantany tsara ny irifirin'izany enjehana izany. Ary anisan'ny vavolombelona n'izany i Fidèle Razarapier. Oratsika rehefa avy eo pirofo manamarina an'izany izay ahitana rakim-peon'ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy nitaraina no ny fanenjehan'ny fitonam-panjakana tamin'izany fotoana izany ka ny afara ny fampidirana Amponja azy ary Andriamatoa Andry Rajoelina no tompona andraikitra tamin'izany. Da oratsika aloha ny fanehoan-kevitry Fidèle Razarapier Hafatra mivantana ho an'ny ramatoa Henriette Rakotondrazafy. Ilay mpanao gazety nahazo fanjakana mihitsy no manitrikitrika mianenjehana n'ilay mpanao gazety. Mampalahelo zany tezavatra zany. Tena hoe manahirana no mandinika anazy. Dia zay le ampifandraisiko amin'ilay hoe manao fanehoan-kevitra tontolala nefa ny mpanao gazety ary amintsika amin'ny teny zao sahirana raha angamba mpanao gazety maneho hevitra. Sahirana. Zao ny mahazo anazy zany zao hoe karoana lasa tsy mipetraka any an-trano le tary-mpanao gazety fa mitsoka. Dia nefa ianao mpanao gazety tao anatin'ilay fanjakana dia ianao ve zany niainana zany eny zany Lalatiana Rakotondrazafy zany. Niainana zany fanenjehana zany eny nitsitrika tary sitrika tato fa volombelony tantara eto no miresaka. Dia ianao ve tsy matsapa hoe mafy zany zavatra zany dia avy aminao ianao anaty fanjakana dia tsy misy action anankiray kory mandrara. Nefa ianao miteny tsy ekeny tsaiko zany. Mandrara hoe tsy mety manenjika mpanao gazety fa efa niainako dia fantako. Zany amafy zany hoe mpanao gazety miafina sy misitrika ihany ny mpitondra fanjakana zany avy amin'ny alala fanehoan-kevitra. Dia efa hita fa tsy nety izy tamin'izany dia mahazo fanjakana nareo dia mamerina an'izany liberticide nareo rangahy. Zay ny zavatra misy.
rehefa ny olona manao an'izy dia mahitsika tsy mety zany fa rehefa nareo tonga fanjakana ka azo atao ihany le izy. Ndao aratsika ny rakim-peon'ny ramatoa Lalatiana Henriette Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany. Fony izy mbola mahery fony firenena, miady ho an'ny tanindrazana, miady ho amin'ny fahafahana fa indrindra fa ny fahalalahana miteny. Ary voarakitra ao anatin'ity rakim-peo ity ny fitarainany tamin'ny nampidiran'ny filoha Andry Rajoelina Amponja azy sy Fidèle Razarapier. Ankehitriny moa efa dino tanteraka izany rehetra izany ary lasa pisolelaka ny filoha Andry Rajoelina izy ankehitriny. Fa Fidèle Razarapier kosa mbola manohitra trany miady ho an'ny vahoaka malagasy, miady ho an'ny tanindrazana. Ndao aratsika ny rakim-peon'ny Lalatiana Henriette Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany. Mafy ane ka mafy ny lalana ny zorany zany Free FM zany satria vao nanomboka fotsiny ny fitsanganany zany onjam-peo zany volana vitsivitsy monja dia fa naveryn'le mpitondra fanjakana le zavatra nidradradradrainy teny akianja hoe toeriny ny tadiavana hevitra anaovana brouillage anie zany Free FM zany ohatra ny taminatao tamin'ireny crise tamin'ny taona 2024 reny tsy eketsika zany tompo vavy sy tompo lahy. Ny tadiavana hevitra ny Lalatiana sy Fidèle ampidirana Amponja azy dia mbola mitady hevitra hatramin'izao ny ary zareo ampidirana Amponja ny Lalatiana sy Fidèle ka ataovy mafy reny hoe tsy eketsika. Raha vao mbola malemilemy ohatran'izany dia mety ho ampidiriny ataovy mafy tsara raha hoe fa io cellule io cellule izay nidirana sy Fidèle Razarapier io izay mba hampitako hafatra ihany aloha amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe mba hampio le aération fa eo akaiky eo ange le toeram-pivoahany dia tao izay tamin'iny Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany. Nefa ne dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia izay ny valiny cellule teny Betongolo. Ary ny Free FM dia tsy maintsy mbola hitohy hamaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ity firenena ity. Na faly Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy faly ka le olana ongana azy teo anaty fanjakanako. Izay ne le olana amin'ity raharaha ity ka tsy hetezan'le resaka dia aiza zao le fifidianana. Ny lehilahy anankiray hono tsy lehilahy tsy olona ratsy ny teny izay nomeny fa emotra foana le teteza mitatra. Ay le olona dia hijanona eo amin'ny fitondranako dia etsika menakavy amin'le teteza mitatra ka zao isika dia manamafy ny fitakian'ny be sy ny maro fa tsy maintsy tokony izy faran'izay aingana izay fifidianana izay fa oka izay le teteza mita kosa oka izay kosa le teteza mita fa lava loatra satria tsika dia tsy hijanona ratsy hatramin'ny farany. Ankoatr'izay nanamarika isolomba vahoaka Fidèle Razarapier fa tsy tokony enjehana toy izany ny mpanao gazety maneho hevitra. Ny tena marina ho izy lamandy no tokony sazy ho an'ny mpanao gazety maneho hevitra raha toka misy ny tsy fahatombanana na misy ny tsy famarinana ny zavatra resahana. Fa mifanohitra amin'izay nefa ny toe-java-misy ankehitriny iniana samborina gadraina mba entina ampiororona ny olona izay mbola hitetika ny aneho hevitra. Midika izany fa diktatura no zava-misy eto, fitondrana jadona hoy Fidèle Razarapier. Fa zay le izy tsisy afaka maneho hevitra mihitsy eto fa rehefa maneho hevitra dia io Fernand Cello io zany zao profo mitoaka amin'ny tendany hoe zay le zavatra miainga androany fa hoe voasambotra ny samborina amina fanehoan-kevitra zay mahatonga ny mandadare io mivoaka tany amin'ny 2023 natao ary ve niditra sazina tany Amponja amin'le fanehoan-kevitra le taritsy efa tapitra lesasy ary ny mpanao gazety amin'ny fanehoan-kevitra zay ataony lamandy angeny alohan'ny asa fanaovan-gazety fa ny nareo tena fantatra mihitsy hoe tena hikarapaka an'le tary mba hampangina
tsy siny fivoahany vaovao satria tsy mety aminareo zany fahalalana maneho hevitra zany fahalalana amin'izavao dia normal raha olona ry amin'ny 1 km sy ny afaka miteny satria any tsy afaka anaovanareo an'izany dia ny olona any ny afaka manao an'izany fa ny olona eto akaiketo tsy possible zany ny antony mahazo fandrahonana daholo ny olona rehetra tena dictature mihitsy dictature tena mahazava zao zavatra mahazo raha mitompona io hoe fisamborana Fernand Cello dia tena dérive dictatoriale mihitsy. Nanome valin-kafatra mivantana ho an'ny Ramatoa Henriette Rakotondrazafy ihany koa i Fidèle Razarapier manoloana ny fivoizan'ny Ramatoa Henriette Rakotondrazafy ny mpanohitra. Ny mpanohitra ho izy tsy misy mahasamiteny raha ny eto an-toerana no jerena fa ny olona any amin'ny 12 000 km any no maneho hevitra. Novalian'ny Fidèle Razarapier mazava tsara izany rehetra izany normal tsara raha ny olona any ivelany no maneho hevitra satria ny eto an-toerana dia tsy misy demokrasia, tsy misy fahalalahana miteny. Izay miteny dia gadraina, izay miteny dia gadraina. Hoy Fidèle Razarapier. Na ny olona maneho tsisy olona mahasahy maneho hevitra jereo zao reny nahazo ampatsafotsy za tsy dia tena olona akaiky ampatsafotsy fa fanehoan-kevitra dia inona ny hafarany, inona nanaovana anazy satria makitikitika ny namana dia avy izy amin'ny angady sy ny avy aty anaty fanjakana ka za tena miteny tsy hoe zavatra tenen'ny mpatsafotsy rehetra dia ikeniny saiko ary hamariniko fa misy marina koa le zavatra mianjady aminy sy zavatra mitranga sy le tantaraina na le fomba nanaovana le fisamborana ary dia hitany hoe zany ve zany le tena mampireharehany le mpitondra amin'izao fotoana izao hoe maivana ny faneho-kevitra mpanohitra ny olona ary amin'ny 1 km risy ny afaka maneho hevitra olona tsy crédible maneho hevitra ka normal zany satria nareo liberticide zay miteny dia gadrainareo zay miteny dia samborinareo inona zao faditsondro limersa ankoatra ny reny rehetra reny nanakihana ny fomba fiasan'ny zandary sy ireo mpitandro filaminana izay misambotsambotra ireo olona maneho hevitra. Tsy milamina hoy Fidèle Razarapier ny fomba fiasan'izy ireo satria raha nijeran-kaiky ny fiparitahany vaovao ny fisamborana ny Fernand Cello dia compte plelaka ny fitondrana pisolelaka ireny no manaparitaka an'izany. Ny gendarme, ny polisy tsy nahinona feo na dia indray mandeha aza. Ary tena grave ao anatin'izy dia hoe tsy lay mpisambotra, tsy lay gendarme manambotra no milaza sy mamery fa mpitam-baovao avy any amin'ny vaovao azo avy any amin'ny gendarme tsy hainao maripotra sa tsy maripotra tena isa diversion manahirana zany le zavatra misy fa inona manakana le gendarme rehefa inona le gendarme dia afaka manao communication dia rehefa inona izy tsy afaka manao communication za aloha zany hatramin'izao itenenako zao mbola sy nitale communication fa tsy haiko nefa mety tsy na zavatra tsy nandalo-masiko fa raha ohatra nandalo-masiko tsy nahita ary zay zavatra zay le olana ao anatin'le izy fa ny zavatra azo izy dia hoe natsona mivadiny fa hoe atoka avy aty fa aty kina moa ny ilana an'le vady manjana antsony rehefa azo le olona karoanareo efa izy niaky tsy tenenina fotsiny azo nay tamin'izao tamin'ny sivy-sasany alina aloha dia efa ary zay zao zany fa hoe ny tokony izy dia tokony hoe napafantatra fotsiny nareo aty amin'ny ohatran'izao izy anatery sakafo sy ohatran'izao fa tsy hoe atsona ianao hiaraka aminay amin'izao alina zao fa azonay ato amin'ny alina koa ny natsona manahirana dia eo dia flou daholo le vaovao ambiny ao anatin'le izy dia ny olona zany misy mieritreritra sao dia atao moyen de pression anaovana chantage le hoe tazomy le vadiny fa rehefa eo iny dia inony anerenanazy aty aminay vadinao ka raha tsy mipotry ianao dia ohatr'zao mpanao gazety manehevitra ve ny zavatra ohatran'izany miasa ny firaisankina ny mpanao gazety ao anatin'ny zavatra ohatran'izany tena ilaina ny firaisankinantsika mpanao gazety amo io double casquette io à la fois mpanao gazety tsy kireny parlementaire tsy manala amin'ny mampanao gazety anazy eo ihany zany rehetra zany fa miantso firaisankinan'ny mpanao gazety ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapier manoloana ny tsirariny manjoany mpanao gazety namany. Ekena hoy Fidèle Razarapier fa nanaparitaka vaovao tsy maripotra i Fernand Cello fa kosa efa nahitsiny zany rehetra zany tao anatin'ny fotoana vitsy taorian'izay ary efa nametraka fialantsiny izy manoloana zany rehetra zany. Ny magaga nefa mbola nosamborina ihany ary mbola nadoboka any Amponja. Maro anefa ireo compte Facebook, compte fako izay manaparitaka vaovao tsy marina mandrangitra ny samy malagasy sy ireo zavatra maro hafa. Fa jerem-potsiny hoy Fidèle Razarapier. Ary zay zavatra zay le hoe mila firaisankina le asa fanaovana gazety satria zao le amboletra le zavatra ohatran'izao. Fanehoan-kevitra io. Ny sasany mandiso jerena fotsiny. Ny sasany miteny zavatra tena enjana tadidiko tsara tamin'izay vao nanomboka miara-manonja tary amin'ny
MBS etsana ny valikafatra avy any amin'ny viva ny ekipa ny viva miresaka anahitaria ataovy ohatr' zao sotra zao olona ohatr' zao fa io tsisy naninona io fa Fernand Cello problème miantso ihany koa ny mpiara-mombonantoka sy ny fianakavimbe iraisam-pirenena i Fidèle Razarapier nosoritany mazava tsara fa mpanao gazety Fernand Cello nadoboka Amponja satria manelingelina ny tombotsoan'izy ireo ary zany rehetra zany dia tsy azo ekena sy tomana igny sain'ny mpiara-mombonantoka zany ny fianakavimbe iraisam-pirenena hoe mpanao gazety le tara aleo izy fahalalany ato aminay fa zataotran'izany le izy fa rehefa iza dia amaivanina na mandiso vaovao fa rehefa iza dia tena hitrikitiana raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy mitombona sy tsy fanaraka amin'ny eritreritry mpitondra le vaovao avoaka n'ilay mpitatitra vaovao mbola nanamafy ihany Fidèle Razarapier tao amin'ny miara-manonja aleo tsy abadoina ny mpanaraka vaovao hoy izy normal ve ny toejava misy ankehitriny ny vahoaka mijaly marary nefa tsy afaka mitaraina tsy afaka maneho hevitra izay maneho hevitra dia adoboka ny Amponja avy hatrany ny olona avy any ivelany ihany no mahasamiteny eto amintsika hoy Fidèle Razarapier satria ao anatin'ny tambazotra an-tserasera izy ireo ary tsy afaka manao ninina ny fitondram-panjakana tsy normal ny toejava misy eto amintsika hoy Fidèle Razarapier ny mpisolelaka sy ny mpilelaka ihany no sisa avela malalaka raha jerena ny toejava misy enjehana daholo ny olona rehetra miteny enina dia mpitondra fivavahana azy dia mbola enjehan'ity fitondrana ity hoy Fidèle Razarapier zany ny olana eto amin'ity firenena ity ny mahay sy mahalala ny mangina manoloana ny amboletra ataon'ny mpitantana no zany midonany amin'ny rindrintsika aleo tsy badotsika le olona manaraka sy fampizarana vaovao fapetrao ny fanontaniana manao examen conscience tsika hoe normal tokoa ve zao fiainana malagasy hoe tsisy olona miteny eto tanindrazana tsisy olona mahasamamaly ny caprice ny mpitondra tsisy samanakihana fa mifandokandoka sy lelakisy be da be ary olona ry alavitra risy ny afaka maneho hevitra zara ary mbola mba misy lakolosy maneno zara mbola mba misy lakolosy maneno ary so ihany fa heninareo satria ny any tsy azonareo ataon'iny tsy azonareo tampianam-bavany any ka tsy azo dia heninareo le izy dia lazainareo fa hoe tsy maharaka ny zava-misy etantoerany mety tsy ho ajour mety tsy en temps réel fa maharaka izy ny prétendrazana eraka zao tontolo zao dia manaraka an'izay zavatra azo ny anona kely avy etỳ Madagascar zay zavatra mbola mba hahafahany mahafantatra hoe misy an'izao avy etỳ Madagascar dia raisiny zany finareo ny mikipy manoloana amin'ny fahamarinana hatramin'ny mpitondra fivavahana nefa maneho hevitra ve dia mbola miteninareo fa hoe malalaka faneho-kevitra eto Madagascar jereo ny fanenjehana mpitondra fivavahana ataon'ny compte fako ny fanjakana rehetrarehetra tsy sakanareo mihitsy ny zavatra anehoan'olona hevitra raha ka milaza ny zavatra marina ny mpitandrina raha onanareo tena hoe anaovana antso zay harcèlement mihitsy mahazo an'le mpitandrina rehefa niteny zavatra tsy mety amin'ny fanjakana zany ny zava-misy tompona ndraiky mpanjakana manenjika mpitarika fivavahana ary midelira manao déclaration tena hafa mihitsy manoloana ny fivavahana araka izany rehetra zany dia afaka milaza isika fa mafana dia mafana ny toedra ra politika eto amintsika araka izany oharantsika miandalana eto ny mety ho fivoarany izany rehetra zany ary zany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray